Profesera malagasy ankehitriny tsy manana ny fahaiza-manao ny profesera teo aloha. Izay zany no tenin'ny porte-parole ny présidansy madame Lova Ranoromaro. Izy koa moa zany dia directrice ny relation internationale ao amin'ny présidence de la république. Niteraka fanafitohinana betsaka zany manoloana ny manam-pahaizana izay teniny izay. Ka mampametram-panontaniana hoe teny solafaka tsy voahevitra ve sa zavatra tena afatra tiana ampitaina eo amin'ny manam-pahaizana izay zavatra nolazay Ramatoa Lova Ranoromaro izay. Ka hatezerana no navalin'ireo manam-pahaizana maro zany izay naneho ny tsy fahafaliany zany manoloana an'izay teny izay. Toerana makadiry, toerana izay manana ny maha izy azy zany hoe porte-parole ny président de la république izany. Tokony olona zany manana ny maîtrise ny zavatra lazainy ary tokony olona mahay mandanjalanja ny zavatra izay lazainy satria ny background ny Ramatoa Lova Ranoromaro dia communication, nianatra momba ny communication izy. Nefa mahagaga zany ny hoe anaovany karazana dérive verbale ohatran'izay zany amin'ny manam-pahaizana. Izay zany no ho fakafakaintsika androany zany. Izay karazana fifandonana izay, inona no finosin'izay ary inona no impactan'izay teny izay zany eo amin'ny tontolon'ny manam-pahaizana malagasy. Ny teny rehetra dia teny izay hoe nivoaka avy tao anatin'ny eritreritrintsika zany. Ninona zany fomba fisehony eo, natao hoe teny solafaka, natao hoe teny tena faninina nalefa dia avy tao anatin'ny eritreritrintsika daholo izay rehetra izay, natao hoe avy any amin'ny subconscience zany no solafaka nandeha. Inona moa zany no tokony ahagaga ny manam-pahaizana amin'izay tenin'izay satria hatramin'izay ange dia efa nambanina foana ny manam-pahaizana fa tsy mifo. Impiripiry no namoa ny manam-pahaizana amin'ny zavatra rehetra izay mitranga eo amin'ny firenena fa ohatran'ny matory daholo ny manam-pahaizana mbola mieritra ka ngamba izany ilay teny avy any amin'ny Ramatoa Lova Ranoromaro zany no mety hamoa bebe kokoa ny hambopotsika manam-pahaizana manoloana ny zava-misy eo amin'ny firenena satria ohatran'ny mijery fotsiny nge ny manam-pahaizana mandositra ty ivelany anatin'izany daholo aloha ny tenanay. Fotoanan'izao zany ny eritreretantsika manam-pahaizana satria matoa velantsika izany ny zavatra rehetra izay mitranga eo amin'ny firenena jerevantsika fotsiny dia mampamatram-panontaniana ihany zany ny hoe manam-pahaizana manao ahoana tokoa moa zany ilay manam-pahaizana. Fa tiako marihana aloha fa ny malagasy dia manam-pahaizana amin'ny sehatra izay ny anarany. Ka eo indrindra manko zany no velabelarintsika
akaiky kokoa zany satria ny manam-pahaizana dia tokony iveratra amina zavatra maro zany amin'ny resaka fandiniana amina resaka hoe fianarana ny fiainana satria ny fianarana ny fiainana dia mandramaty io tsy misy olona tapitrohatra zany amin'ny hoe fahaizana ny fiainana tokony rehefa misy zavatra mahasolafaka dia tokony ho lesona izany ho raisitsika anaovana tsaratsara kokoa ny zavatra izay atao any aoriana misy ve zay zavatra zay ao Madagasikara mahatonga miverimberina zany ny krizy miverimberina ny fahatrana ary vao mainka tena tafarotsaka anatin'ny antsana magitsokitsoka amin'izao fotoana izao zany ny malagasy misy antony daholo zay zavatra rehetrarehetra izay hoe tokony hodinian'ny manam-pahaizana ny manam-pahaizana izay tiako holazaina eto raha ohatra hoe resaka teknisite zany no resahantsika dia manana isika malagasy ary tena manam-pahaizana ambony manam-pahalalana ambony satria maro dia maro ny olona izay manana ny toerana mahizy azy aty Andilam-bato izany aty amin'ny tany mandroso misy teknisianina maro mamirapiratra manana plasy mamirapiratra aty amin'ny tany mandroso ny mahagaga nefa zany dia ny hoe miamitsoka zany ny firenetsika ka misy maladresy betsaka zany ilay tenin'ny Madame Lova Ranoromaro misy maladresy be dia be ao ambadik'ilay izy satria nilaza izy fa ny professeur amin'izao fotoana izao zany hozy izy dia tsy manana ny ataontsika hoe ny compétence zany ny professeur teo aloha ka mila fampiofanana izany amin'ireo teknisianina avy ety amin'ny tany mandroso izany tsy misy maharatsy ny inisiativa ny amin'ny hoe mifanakalo traikefa satria ny teknôlôjia nke mandeha foana ka natao raha ianao hoe professeur zany ao Madagasikara dia maro ny teknôlôjia aty ivelany zany na ny fampiasana ny machine na ny évolution ny fikarohana sy ny siansa izany aty ivelany zany dia mila an'izay hoe karazana renouvellement ny ressources efa anananao zany hoe mila avaozina foana zany ny traikefa izay hoe anananao fa hoe le fomba nilazany azy zany no misy maladresy be dia be izany hoe tonga dia manambany zany an'ilay manam-pahaizana ao Madagasikara ka ny tenako manokana aloha dia mandiso an'izay hoe fomba fijery izay fa tena manam-pahaizana zany ny malagasy raha eo amin'ny hoe resaka teknika izany no resahana ary na eo amin'ny resaka hoe traikefa amin'ny resaka fitsaboana amin'ny medicine samy manany mahizy azy ny dokotera malagasy sy ny dokotera aty ivelany satria ny malagasy izy zany dia kinga dia kinga eo amin'ny ataontsika hoe zany hoe resaka famantarana aty ivelany zany ny symptôme ny aretina iray izany hoe kinga kokoa zany ao amin'ny resaka diagnostika
misy intuition kokoa zany a ny dokotera malagasy satria hoe arakaraky ny fitaovana eo am-pelantanany zany a no ahafahany développer an'izay hoe intuition sy izay hoe instinct maha-dokotera izay. Fa ny any ivelany kosa manana ny fitaovana rehetra raitra izy a dia tonga de ny mahavatana azy zany a de ny eo amin'ny resaka analizy sy ny hoe resaka scanner eto zany a mba hiconfirmena zany a ny diagnostika. Nefa moa zany a ny olombelona dia vatana, saina ary fanahy izay sarotra de sarotra ny mitsabo olombelona iray satria mifandray daholo ireo zavatra telo ireo eo amin'ny olombelona, izany hoe ny raha misy izany a ny fahavoazana na ny hoe areti-saina, areti-panahy dia mety misy fiatraikany any amin'ny vatana iny. Raha misy ny aretina atao amin'ny vatana de misy fiatraikany any amin'ny saina iny. Donc misy izany a ny zavatra izay tena lalina dia lalina zany a amin'io fitsaboana ny atao hoe olombelona io izany. Ka mila fanetretena ihany koa ny eo amin'ny resaka hoe fitsaboana amin'ny olombelona io. Satria mety misy zavatra tsy hitan'ny professeur goavana be kanefa vitan'ny lay ataontsika hoe mpitsabo amin'ny ravikazo ka tsy misy mihitsy zany a tokony hirehareha fa hoe tena mahay zany amin'izay circonstance izay. Ha zay teneniko izay hoe sarotra de sarotra ny mitsabo olombelona iray rehefa tena ataonao zany ny kianty. Mety misy ny échec any amin'ny lay professeur manampahaizana be, mety izy koa ny échec atao amin'ny mpitsabo amin'ny ravikazo. Mety misy ny réussite ny professeur goavana be, mety misy ny réussite atao amin'ny mpitsabo amin'ny ravikazo. Eny hatramin'ny mpitondra fivavahana nge misy miditra ao anatin'ny hoe fitsaboana io ary ahitana résultat. Ka zany zavatra rehetrarehetra izany zany a hisintomako fotsiny zany a ny saitsika ny amin'ny hoe raha ohatra ka entina amina resaka fireharehana zany a ny fanomezam-pahasoavana rehetra aty amintsika izany dia tsy maintsy fifandonana no ho setrin'izay. Amin'izao fotoana izao mantsy zany a de misy zany a ny hery anankiroa mifandona ao Madagasikara dia ny herin'ny mpanambola sy ny herin'ny manampahaizana izay hoe tokony ho vary sy rano ampandroso ny firenena. Kanefa ny zavamisy amin'izao fotoana izao dia manjary rano sy afo, izany hoe rano mamono ny afo izany a amin'izao fotoana izao a ny fifandraisan'ny mpanambola sy ny manampahaizana. Ka hita ombieny zany a ny hoe resaka fireharehan'ny ireo zany a mieritreritra ny tenany hoe manambola na tafavorivola na amin'ny endriny manao ahoana na amin'ny endriny manao ahoana zany no nazahoany an'ilay vola dia mirehareha ireo karazan'olona ireo. Nefa fantatra tsara hoe ohatrinona ny karaman'ny mpiasam-panjakana rehetra ao Madagasikara. Tsy dirako moa zany ny privé satria ny privé samy manana ny norme izay omeny zany ny mpampiasa. Fa raha ohatra zany hidirantsika hoe ohatrinona moa ny karamana ministra, ohatrinona ny karaman'ny président de la république, ohatrinona ny karaman'ny dokotera,
ohatrinona ny karaman'ny magistrat sy ny mpitsara. Rehefa jerefana nge ireo karazana karama rehetra ireo, ka tombatombananao koa zany ny farim-pananany. Rehefa niditra teo amin'ny fitondrana izy dia farim-pananana milionnaire, farim-pananana miliardera, fomba fiainana milionnaire sy miliardera zany no aretirety amin'izao fotoana izao, ka mahatonga ilay karazana fiakaran'ny ego izay manisakisaka zany ny manam-pahaizana izay hoe mandeha amin'ny voie normal zany amin'ny resaka karama, mandeha amin'ny voie normal zany izy amin'ny fomba fiainany. Izy nefa zany no omentsika tsiny zany amin'izay zavatra rehetrarehetra izay, rehefa hoe manisakisaka ny manam-pahaizana izany ny mpanambola, de iza no omentsika tsiny amin'izay fotoana izay. Tsy tokony hametra-panontaniana ve isika manam-pahaizana ny amin'ny hoe nahoana moa zany no navelatsika handeha amin'izay lalan'izay zany ny société. Atomitsika nge ny lakle fa isika zatra an'ilay hoe tolorana potomofo kely defa mangina, defa mijanona ny tolona izay hoe tiana apetraka. Mampalahelo ange zany zavatra rehetrarehetra izany ka aiza moa zany isika no tsy hambanian'ny mpanambola. Izy nge amin'izao fotoana izao fa ireharehana mihitsy ny amin'ny hoe tsy mila mianatra izany tsony, fa mila fotsiny zany mahalala ny réseau-ny fanaovana business, mila fotsiny zany tafiditra ao anatin'ny réseau-ny mpanao trafikan'ny arena kibony tany sy ny arena rehetra misy eto Madagasikara nge dia efa mibotsibosina. De efa tafita hoy izy ny fitenenana, kanefa raha vola azo fotsiny tamin'ny fahaizana mitady vola na amin'ny endriny manao ahoana na amin'ny endriny manao ahoana nazahoana an'ilay vola, fa tsy misy an'ilay fototra matanjaka hoe atao ahoana ny manodina an'ilay vola rehefa avy eo. Tsy misy an'ilay fahaizana ny amin'ny hoe atao ahoana ny mitazona zany an'ity vola ity mba hitombo, mba tsy ho fahity. Manam-pahaizana ihany no afaka anodina ny vola ajary ho harena. Misy ve zay zavatra zay ao Madagasikara? Satria ny zavatra hita aloha amin'izao dia ny hoe mandositra miaraka amin'ny vola be ohatra ny olona iray aty ampitan-dranomasina, dia afaka quelques années izy dia miverina indray izy any Madagasikara mitady poste politika satria lany izany ilay vola tsy nihodina taty. Satria aty koa efa misy ihany koa ny resaka réseautage amina resaka hoe business sy ny hoe fahaizana manodina an'iny business iny. Zany zavatra rehetrarehetra izany nge no zava-misy ao Madagasikara. Ananatsika zany ny arena valeur hoe valeur inona moa zany ny filazan'izay hoe ny akora fototra zany ananatsika, fa tsy mena sehatra zany ny manam-pahaizana andeha hamolavola an'io arena fototra io mba anjary harena ho an'ny Madagasikara.
harena izay hiparitaka sy hositrahan'ny malagasy tsy vaky volo. Fa lasa harena zany miandrona amin'ny olona vitsivitsy izay hoe tsy manana ny kompetansy hanodinany an'iny ho an'ny tenany akory ary nataontsika hoe ho an'ny tenany zay no mahatonga n'ilay fireharehana satria tsy manana ihany koa zany ilay olona ny hoe tokony mba mipiripirina ane rehefa mba nangalatra, rehefa mba nahazo vola be de tokony mba mipiripirina. Fa ilay fitadiavana ny karazana fandokandokafana ty ivelany hoe tena tafitara ihany, fa manana villa zao ny isany, manana fiara de luxe izao ny isany, sy ny fomba fiainany tsy miodina izany ilay vola fa entina fotony zany aretirety sy anindrina ny olona izany izay hoe tsy manana an'izay farim-pananana izay. De zay no cercle vicieux, tsy misy asa miforona, tsy misy ny fampandrosoana ny vahoaka, fa lasa mivadika fifampideraderana fananana izany izay zany no raisina ho prestige social zany amin'izao fotoana izao. De ny mpila ranodranony izay madokandoka an'izay olona hoe nahay. Zay moa zany ny fomba fitenenana amin'izao fotoana izao, mahay miketrika izany de mampideradera ny zavatra avy niketrehany zany. Zay zany ny zava-misy anke amin'ny société amin'izao fotoana izao tsy misy itsony zany ny hoe inona zany ny fampandrosoana izay apetraka eto amin'ity tany ity, izay hoe ny manam-pahaizana ihany no tompon'ny lakle amin'izay hoe fampandrosoana maharitra ary fampandrosoana tena izy izay. Fa ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia ny manam-pahaizana nanjary kiotokely izay hoe tsipatsipazana potomofo ho an'ireo zay atao hoe mahay miketrika izany dia mangina. De rehefa lanilany indray ilay potomofo dia iny indray vao mody mitabataba kely eo. Fa tsy misy mihitsy zany ny hoe ataontsika ahoana ity firenena ity hoentitsika makaiza, tsisy zany zay. Kanika io ny hafarany zany ny manam-pahaizana izay ataon'ny mpanambola tsinotsinona, satria ilay mpanambola koa zany tsy olona izay hoe à la hauteur ny vola izay azony. Asa hoe azontsika tsara ny ty katongafana satria mampilamina ny aty amin'ny société aty amin'ny Occident zany ny azy de ny hoe ny mpanambola zany ny azy presque reo millionnaire sy milliardaire reo, ry Elon Musk sy ny tariny zany de fantatra tsara hoe inona no nataony, inona ny fikarohana nataony natongavany tamin'ny toeran'ny mpanefoefo ary notohanany fanjakana koa izy manao an'ireny zavatra rehetra ataony ireny zany, ary fantatra tsara zany ny source ny nahatongavany volany. Na ireny ataontsika hoe artiste reny fantatra tsara zany hoe inona ny talenta nampidiriny tao amin'ny ilay sanganasany dia mena lanja ny intellectuel sy ny mpikaroka izany mena budget ambonimbony ireo karazan'olona ireo mba hanohy ny fikarohana izay mety hampandroso ny taniny. Misy zany izay hoe karazana fomba fitantanana izay zany manome lanja ny olona rehetra rehetra izay micontribuer
ao amin'ny fampandrosoana ny firenena. Ny tsika nefa zany tsy mbola any mihitsy zany ny tena hoe fandehan'ilay hoe fifampitondrana izany, fa mbola mandeha ny any amin'ny hoe izany mafy be. Niainga teo amin'ny resaka fitaizana koa mantsy zany ny tena hitako ao ambadiky ireo zavatra rehetra ireo, satria ny fitaizana nisy tamitsika moa zany tamitsika malagasy dia ny hoe fanindraindrana izany ny ankizy izay hoe manam-pahaizana izany any ampianarana, izany hoe ilay hoe mahazo ny excellence ny tableau d'honneur sy ny sisa zany iny zany no ohatrany hoe considéré kokoa zany, eritreretina kokoa zany hoe iny no ho tafita amin'ny fiainana. Misy nefa zany ny hoe tsy de tena naharaka firy zany taty ampianarana dia ohatrany hoe tonga defa klasina zany izy ohatrany hoe olona tsy ho tafita amin'ny fiainana. Zay zavatra zay zany efa mila ihany koa zany hoe jerevantsika, jerevan'ny mpanabe, jerevan'ny manam-pahaizana. Ny tenako moa de miresaka foana, misadrese foana eo amin'ny manam-pahaizana, satria na tianao na tsy tianao de ny manam-pahaizana no mamolavola, mamorona ny fampandrosoana eo amin'ny firenena iray. Ka ohatrany misy karazana ohatrany règlement de compte zany eo amin'ny manam-pahaizana sy ny manam-bola, satria matetika moa zany lay manam-bola izany de le tsy de nahavovo loatra zany tany ampianarana. De ohatrany hoe amin'izao fotoana zao zany manao karazana revanche zany ilay karazan'olona eo amin'ny manam-pahaizana, hoe afaka manitsaka anareo anie zay amin'ny alalan'ny fanananay vola. Nefa zay zavatra zay nefa zany mila dinihana tsara koa ny hoe mahay miorienté zany ny compétence ny ankizy tsirairay zany ao amin'ny sekoly iray. Zany zavatra izany zany dia tokony hoe zavatra dinihana zany eo amin'ny resaka enseignement, ary ny manome vahana zany ny talenta tsirairay an'ireo ankizy ireo zany mba rahatry izay hananany ny hoe elatra izay afaka hiasany sy amikarany ao amin'izay hoe talenta ananany zay. Zany hoe tsy tokony ho focaliser amin'ny hoe enseignement général fotsiny zany ny fampianarana, fa tokony efa asiana orientation betsaka zany mba hivoahan'ny talentan'ny tsirairay. Zay zavatra zay mantsy zany no miteraka fifandonana foana izany, satria ndraindray koa isika manam-pahaizana zany mieritreritra hoe isika zany ny tena tapitrohatra amin'ny hoe resaka farany hitan-tsaina izany. Kanefa ny farany hitan-tsaina ny intelligence misy maro io, be de be, misy ny intelligence pratique, misy ny intelligence théorique, misy ny intelligence financière. Ny hoe misy kingakinga kokoa zany amin'ny hoe resaka fitadiavam-bola. Karazany daholo io zavatra rehetra io ka tokony samy mipetraka amin'ny plasiny nefany. Zay le izy zany, satria ny zava-misy zany amin'izao fotoana izao dia ilay mpanam-bola izay hoe tsy manana ny compétence amina resaka hoe administration, amin'ny hoe resaka fitondrana firenena. Izay nefa zany no mioccuper ny plasin'ny mpitondra firenena amin'izao fotoana izao. Eto ka mpieritreretana antsika zany zavatra rehetra izany, satria tsy ny vola mihitsy no andeha ampitorina an'io administration io,
fa lohan'olombelona no mampitorona an'io. Tsy ny vola mihitsy no andeha hitsabo olona, lohan'olombelona no mitsabo olona. Tsy ny vola mihitsy no andeha hitandro filaminana, fa olombelona no mitandro ny filaminana. Tsy ny vola no andeha hitsara vahoaka, fa olombelona, ny atodohan'olombelona no mitsara ny vahoaka. Tsy afa-miala mihitsy zany ny firenena iray amin'ny manam-pahaizana ao aminy, izay hoe mila jerena akaiky ny momban'izay. Tsy afa-miala amin'ny fampandrosoana ny firenena izany ny manam-pahaizana. Efa naverimberiko teto impiry ny amin'ny hoe jereo ny resaka karama, ataontsika hoe fotsiny hoe amin'ny dokotera. Jereo ny resaka karama amin'ny fitsarana mba hanaovany tsara ny asany, satria rehefa tsapany fa tsy ampy ny karama, betsaka loatra ny zavatra andrasana aminy, mahazo vahana ange ny risoriso hoe. Ka ilay risoriso moa zany, aiza ny tompony ny vola be? I tompony ny vola be no anakarama zany ny intellectuel izay tsy nomeny karama betsaka. Tsy sarotra ange ny mamantatra zavatra ohatran'izany e. Fa rehetrarehetra moa zany fombantsika malagasy moa zany lay atao hoe mody fanina. De eo ihany koa ny fahakanosana hoe zavatra fery, efa tena lalipaka io zavatra io, fa no tsabotsaboana fotsiny mitefitefena fotsiny amin'ny resaka pense-pensement kely, nefa fery, efa lalina be, efa mivadika cancer le izy. Fa zay tsika voataitra, satria iny tenin'ny Ramatoa Lova Ranoromaru iny zany dia vokatry ny fifampitondràna teo amin'ny sosiete hatramin'izay, izay hoe minimizen'ny manam-pahaizana ny fijerevana, ny hoe ny olona tokony hipetraka amin'ny toerana iray. Ny mpanambola dia tokony hipetraka any amin'ny fandraharahana, kanefa izy zany no maso madidy sy tompo madidy ao amin'ny fitondrana firenena, izay hoe zavatra tsy ny anarany ary zavatra tsy ny omanany zany. Rehefa tena ataonao ny kianty, satria mila fiomanana daholo anie zany zavatra rehetrarehetra izany e. Mila fiomanana daholo, mila toe-tsaina no miara mirohitra zany andeha hampandroso. Misy karazana zany hoe harmonie na muzika izay hoe tsy maintsy mifandrindra izany vao zay vao afaka hanome mozika tsara, satria tsy maintsy ao ny mpitendry gitara, ao ny mpitendry piano, ao ny mpihira, ao ny mpitendry ny amponga. Tsy maintsy miaraka izay zavatra rehetrarehetra izay zay olona rehetrarehetra izay vao aboaka hira izay inoitsika. Mahafinafinaritra tsika ny miaino azy io zany. Fa raha vao misy mamalakira ohatra ny mpitendry gitara mamalakira tsy manaraka n'ilay ritma izay tiana hovokarina, de efa tsisy zay. Ka tokony mipetraka amin'ny plasiny daholo arakaraky ny compétence-ny tsirairay zany, sy ny hoe inona ny tanjona izay tiana hotratrarina. Mbola tsy mazava ny hatramin'izao hoe inona ilay tena tanjona tian'ny gouvernemanta malagasy zany hotratrarina, satria
mafy de mafy loha izy amin'ny communication kanefa lay zavatra ataony tsy micorrespondre zany amin'ny zavatra izay lazainy. Manahirana de manahirana ke zany zavatra rehetrarehetra izany e, satria misy ilay hoe toetsaina efa mibahana zany amin'izao fotoana izao, ny amin'ny hoe izay be vola zany no manana ny marina, izay be vola no heno iteny, izay be vola satria nampahatraina ny vahoaka, nampahatraina hatramin'ny intellectuel izay natory hatramin'izay mijery fotsiny ka izao ianao zany sovalin'ny mpanambola zay nge le fandehan'ilay zavatra rehetra rehetra nefa mbola any aminao foana ny lakle, mbola any aminao foana ny lakle izay hoe tokony avoakanao amin'izay amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny fikarohana hoe ahoana ny atafavoatsika an'ity fahatrana magitsikitsika ity, fikarohana tsy tsenjery maimbo zany fa fikarohana mijery ny zava-misy ara-tsosialy. Inona moa zany ny déroulement ny zavatra misy eto amin'izao fotoana izao? Iza ny tompon'ny fahefana? Mijery amin'ny lafiny rehetra rehetra mihitsy zany no tokony ataon'ny manam-pahaizana ahafahana manome karazana ataontsika hoe rafitra izany fondation matanjaka izay entina anorenana ny trano olovain'ny taranaka faramadimby, satria château de sable foana nge no natao hatramin'izay natsankana de mirodana, natsankana de mirodana, zay nge ny zava-nisy hatramin'izay. Inona zany ilay fototra matanjaka izay tokony aorin'ny manam-pahaizana any aminao foana nge ny lakle. Mitenako moa hoe manana kasikety maro aho amin'ny fiainako, fanomezana n'Andriamanitra azy zany zavatra zany, manana kasiketiny mpandraharaha, manana kasiketiny mpitsabo, manana kasiketiny mpanome hevitra, fantatry tsara ny atao mpandraharaha, manemane ozy izy, zay neny mpandraharaha, vola zay ihany ny fatana, inona ny zavatra mampidi-bola ka hatramin'ny fitondrana firenena izany dia natao ny fampidiram-bola izany ve de tsy tokony ho takatritsika manam-pahaizana zany zavatra zany ka fantatry tsara koa ny toetran'ny manam-pahaizana ny amin'ny hoe resaka teoria zany matetika ny manam-pahaizana no tena manavanana azy. Izany hoe ny manam-pahaizana zany tsy de tena havanana loatra amin'ny resaka hoe fitadiavam-bola izany, fa hevitra zany no ananany, tsisy maharatsy an'izay zavatra zay, satria araky ny teniko teo hoe rano sy vary ny mpanambola sy ny manam-pahaizana raha ny tena tokony ho izy. Kanefa moa mifanipaka izy amin'izao fotoana izao Madagasikara dia najary rano sy afo mifamono. Mila ny any amin'ny manam-pahaizana daholo kely laklen'izay zavatra rehetra izay no entina amahanana zany olana rehetra zany. Eo amin'ny fanabeazan'ny malagasy dia ankizy izay matetika besaka zany ankizy no pepoina no lehibe amin'izao fotoana izao, de mbola hitahita eny amin'ny fombafomba ny eny zany ny hoe izay lay hoe ankizy no pepoina izay, izany hoe vao mirangaranga izany ny fekibo hikapoka de fa fona tata, fona nene,
de mangina. Zay nge ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Mety ankizy no pepoina koa ireo amin'ny gouvernementa ireo. Za aloha tsy mahalala ny enfance. De averiny koa zany ilay madragaraga fehikibo nataon'ny ray aman-dreniny azy tamin'izay amin'ny vahoaka. Rehefa mahazo fahefana izy. De iny ny vahoaka fona président mangina. Zay ange ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Efa impiry averiny beriko eto ny amin'ny hoe ny fanananao miretretiran'io ny vola be izay apetraka ao amin'ny banky na tsy fantatro esero mbola afaka alain'ny olombelona io, mbola afaka doran'ny olombelona ny fanananao, mbola afaka istominy aty amin'ny Occident nge por ikisa re zao ny volana feninao taty hitadiavany an'ity karazana investigation rehetra ty hoe ahoana ny nazahoanao azy. Zavatra ato anatin'ny lohanao ato tsy misy afaka mangalatra an'io. Tsisy afaka mangalatra an'io. Afaka mamokatra foana ny ato anatin'ny lohanao ato ka raha ohatra ka ianao izany manaiky ho pepoina amin'ny zavatra efa ato anatin'ny lohanao de asakasakao zay. Asakasakao zay any aminao any ny lakle. Ry manam-pahaizana mifoaza any aminao. Raha ohatra ka miray saina sy miray fo, miray ina ny manam-pahaizana tsisy ohatran' izany hoe cerveau collectif izany izay ihany no entina anatotosana tanjona goavana iray. Zay tsy mahay sobika mahay fatambary ary miaraka amin'ny leader mahay manetry tena hoe za tsy mahay ny zavatra rehetra fa ny fahaizan-drakoto, ny fahaizan-drabe, ny fahaizan-drasoa izay no aprisiako mba hanatotosa projet iray dia ny fampandrosoana tena izy. Isaka ny tompon'ny atidoha ireto olona ty amin'ny Occident ty reto nge no tena tompon'ny atidoha ary anaovany etude ny momba anao sy ny zavatra rehetra ataonao. Maninona moa no hoe ny sinoa sy ny karana hatramin'izao zany de génération en génération izy nefa tsy ao amin'ny taniny no mbola manjaka amin'ny resaka vola satria ananany ny atidoha izay anodikodonana anao tompotany eo zany nampiadiadiny eo ianao. Misy ny tolotolorany zany ny ampitondra fanjakana de revo zany ny fanananao ihany nge no anajany anao ny arenakibony taninao ihany no anajany anao tompoko lahy sy tompoko vavy mamiliardera sy millionnaire azy eo amin'ny toerana hoe tsy taniny. Tsy rasista aho akory fa milaza ny zava-misy. De génération en génération izy mitazona an'izay fomba fanaon'izay. Izy mo tsaratsara endrika izay ny karana de hainy misarisarina ny olona rehetra efa natoroko teto ngeny hoe inona ny atao hoe séduction tompoko lahy sy tompoko vavy. Sisy maharatsy ny séduction fa hoe raha séduction andeha hakana zavatra any amin'olona hanimbana olona de mba tokony mifoa ianao zay victime izany. Mba tokony mifoa ianao. Inona moa hoe raha manao zavatra iray ianao ka mila izany ny hoe olona zay tianao hiainonao ohatra zany dia tsy maintsy mandeha zay séduction zay. Misy ny séduction izay hoe mitondra amin'ny zavatra mety mahasoa olona. Raha ohatra moa anao zany hoe tsy misy zavatra manitona mihitsy any aminao nefa ianao te hitondra hafatra
dia verenjavony fotsiny ny afatra izay metika afatra mafonja ny tianao alefa nefa rehefa tsy misy izay any aminao izay zao a dia hoe tsy misy maharatsy an'izay hoe miseduira daholo ny olona izay hoe tiapita afatra fa raha zavatra tsara an'ilay olona tia nampitana afatra fa hafa kosa ny séduction ny amin'ny hoe manipulation azahoana zavatra any amin'ny olona iray izay tena hampahantra azy sy ny tarana ny ray manontolo ny karana sy ny sinoa ve izy manana sentiment d'appartenance amin'io Madagasikara io sa hoe haka fotsiny dia izay zavatra izay koa nefany no nolovain'ny malagasy ary ny malagasy ihany ireny mamela azy manao an'izay dia ny malagasy koa nandovan'izay hoe karazana séduction zay tany amin'ny fitaizana daholy no misy en'izany satria misy ihany koa ny ray aman-dreny manavaka afa-jaza zay tsaratsara endrika de iny zany no indraikindraina sy sosotena izany fa misy izany ny zaza izay hoe tia nanambinato misy daholo zany ao amin'ny ray aman-dreny malagasy izay mila jerevana akaiky dia akaiky izany resaka hoe fanabeazana izany hany ka misy ny tsy maty manota anaovanaovan'ny karazana geste sy séduction eo ianao dia eo ianao ny verivery matoritory en admiration raraka ny ranonivy mijery an'ilay olona izay mihamanakarena sy manakarena ianao mihamahatra itenenako an'izany zavatra rehetra izany dia ny hoe rehefa fananana iombonana no kirakirainao zany atongavanao amin'ny tanjona zay tianao tratrarina dia ny hoe ny fananakarena manana droit ny tompony ny fananana rehetra ny teny hoe hafa ahoana izy zany fa zay ny fiarahamonitsika malagasy izay hoe mampiata zaza misy ny zaza ampiataina manao zay tiany atao de misy ny zaza fehefehezina sa tsy mandravany tsy mba navela akory izy mba hanao ny projet zay tiany atao tsy mba nanao akory izy ny hoe mba avelao moa izy zany fa sao de mba izy no hatafita any Madagasikara ialana amin'ity fagejana sy ny fahatrana ity tsy navela akory anie izy fa tonga de nyvonoana satria alagobika tsy tiako tare amin'izao fotoana izao nefa zany dia misy ny avela manao zay tiany atao manitsakitsaka ka avy amintsika manao pahaizana daholo ike izao zavatra rehetra mitranga izao ka dia anjaranao moa aveo tezitezitra fotsiny amalivaly ny zavatra nylazainy ramatoa lova ranoro-maro izay fotsiny zany no atao samba isaina kely hoe inona tokoa moa zany ny mesazy tiany zany hafatra izany apetraka trafikenao me mahery ambavaomana ampomeritreritra izay olona manana sentiment d'appartenance amin'ny tany iray izay ihany no afaka ametraka ny fampandrosoana tena izy eo amin'ny tany iray eritrereto tsara izay ry malagasy ny intellectuel eo amin'ny tany iray ihany no afaka hampandroso ny tany ny aviany ny sisan'izay olona afaka ampiasainao daholo ika afaka ampiasainao daholo ny manam-pahaizana avy any an-dafy ny manam-pahaizana vazaha vazaha amin'ny endriny maro misy ny vazaha mainty misy ny vazaha mena vazaha fotsy rehefa nananao ny lakle ny rafitra matanjaka ny fototra matanjaka ny amin'ny hoe te anao industrie eto anao win-win zany gagnant gagnant
50% ato amin'ny kesin'ny eta fa hatramin'izay nge tolorany 10% fotsiny de efa mibosibosina zany a ny ao amin'ny fitondrana de io manitsaka olona io tsy hainy akory ny mampiasa ny vola be azony avy any sy entin'ny fiabebony izy dia manitsaka anao manampahaizana eritrereto tsara zany zavatra rehetrarehetra teneniko zany fa asa tao mahatezitra izy indray zao ny tagea eo anao karazana intimidation alefaso fa tsy maninona alefaso fa tsy maninona raha ohatra ka diso ny zavatra lazaiko eto dia avereno ty amiko fa azany tenako no arina sy potepotehana dia toy izay no azona tolotra anao anio manaova abonnement amin'ny Jeanne Forêt Santé aty Canada fa anatsara ny fiainanao veloma tompoko